ramikija adindray niakatra andrano maloto dibidrano mivarotra iva tiako Madagasikara miantso ny mpitandro ny filaminana hitodika any amin'ny vahoaka fa tsy ary tombotsoany olom-bitsy sonerany vongo nitroatra ny vahoaka vokatry ny delestazy lavarengy salamo fatelo amby telopolo andiny ny faroamby folo sambatra ny firenena izay manana an Jehova ho andriamaniny afatra andriamanitra ny voaboasy ny mpitandrina zaka andriamampianina tena tsonjombe eritaona latsaka kely izay nandriny ty mpitondra fivavahana ny fahoriana mahazo ny malagasy ankehitriny voatsela aza manao krismasy ny Heroda krismasy ny maty eritreritra jamba ny fifikirana amin'ny sezany ka mitady ny fomba rehetra aminona nylay fahamarinana aza manao krismasy ny Heroda krismasy ny maty fanahy ka say mandainga ankitsirano miatsara vela tsy mahatsiravina mba tsy amela na ilay marina iseho aza manao krismasy ny Heroda miororo soa misy manongana ka mampiasa ireo miaramilany aminona ireo zazamena vava aza manao krismasy ny Heroda mpanjaka adala no mempahefana ka aleo ny vahoaka no aripaka iarovana mafy ny sezany raha voarendy fa nisy mpanjaka voateraka tany Betlehem afatra nentiny filohan'ny FJKM manetritra ny krismasy teo izany ny antsony ny kristiana rehetra mba iova sy iala amin'ny ratsy fanao samy miteraka resabe ary nasendoatra ireo mpitondra fanjakana ireo afatra ireo na dia tsy nisy fanononana anarana na koa fandronan'izaniza afatra avy amin'Andriamanitra ho an'ny olon-drehetra ny toroteny hoy ny pastora Barmanana Erimandimby izany dia mba antsiana ny olona rehetra ka izay mahatsiaro tena voatoiny dia mila manova famindra hoy ny fanazavana alohan'ny toroteny dia miteny ny pastora manao hoe ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana atao fiangoloterana malagasy zany ny toroteny dia ampitondray ny ray Jesosy ny fanahy masina ho an'izay mitondra azy ho an'izay miteny azy zay aloha voalohany indrindra zany hoe tsy ilazana mihitsy io hoe ianona ny tenen'izao ka ianona zany tena misy zavatra ohatr'izao tsainy io tsia fa tenin'Andriamanitra io izaho manokana tamin'ny krismasy teo dia zao no nambarako ny krismasy dia fahateraham-baovao zany hoe tokony io vaovaovao ny fisainan'ny olona tsy ny fanaovanao akanjo tsara sy kiraro tsara makany am-piangonana krismasy ny zava-dehibe fa ny fanapaha-kevitra ao anatinao no hoe hanao fiainam-baovao koa dia hoy aho tamin'ny krismasy ianareo mpifokasigara rehetra raha tena ankalaza krismasy nareo tsy mivokatsony rapitro ianareo mpisotro toka rehetra raha tena tianareo no hoe ankalaza krismasy tsy misotro toka intsony rapitro ary hoy aho hoe tsisy ifandraisany ny krismasy sy ny toka tsy misy any krismasy fahaterahana vaovao fiainana vaovao fa ny toka ny olombelona ny eritreritra za anao krismasy fa dia tsy isotro toka anao taom-baovao anao réveillon fa dia tsy isotro toka dia indraindray zany ary tena nisy zany fa rehefa nitoroteny tamin'ny krismasy hoe tsisy ifandraisany ny toka sy ny krismasy dia nisy telo ny tonga teto amiko telo olona telo samy hafa ka nilaza hoe voaray ny afatra pastora voaray ny afatra fa izaho rehefa nitoroteny tsy mieritreritra hoe iza moa zany le miainao toty dia iza le ho asiko amin'ity tsy fiangonana ny fiangonana ary tsoroteny toroteny raha tsy natao anabeazana ny kristianina ao amzy hiala amin'ny fahalotona tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra ho hiatrany ny fanamafisana ny mpitoroteny dia tsy maintsy miteny ny hoe aza mijangajanga tsy mahasoanao no mijangajanga ao anatin'iny olona miaino iny a misy olona voavinanao ny natao no maly ny afako maly dia hiteny zany ny olona iny hoe hita amin'ny pastora avy hitan'Andriamanitra ianao fa tsy hita amin'ny pastora no zany rehefa manao toroteny zany a dia tsy maintsy misy ny firesahana mivantana amin'ny olona ary io manko ny tena olana ny tena olana dia izao nitoroteny everin'ny sasany hoe raha-raha-panahy zany ka mararaha-panahy azy a tsy tokony voakasika ny tenako non foana moa ny tenanao tsy voakasika ianao no nivatana ny toroteny avako
raha tonga ny aminao ny tenin'Andriamanitra dia mandeniteny ianao zany hoe izaho ve tratran'izany, ka raha tratran'izany tokoa ianao dia mifalia satria mbola miteny aminao ny tenin'Andriamanitra hampiovanao, hanarina anao, hanomeanao fiainam-baovao. Noho zany ny pastora, ny mopera, ny presbytera, ny pasteur dia miteny satria tiany ny olona mba handeha amin'ny fahamarinana, satria izay fahamarinana ihany zay ihany iny tadiavin'ny mpitory-teny. Ahoana moa izy ny tenin'Andriamanitra? Inona ny mahafaly ahy dia ny hamantarako fa mandeha amin'ny fahamarinana ny zanako. Zay ny tenin'Andriamanitra. Ka raha mandeha amin'ny fahamarinana ianao, ninona tory-teny ataon'ny pastora eo ataovy tsisy dikany aminao zany, satria ianao mandeha amin'ny fahamarinana ka tsy tokony hisy olana anie zany. Fa raha voaketrika ianao zany dia aleo re manovy dia aleo miverin-dalana. Zany no mantisiny hoe fibebahany. Rano tsy misy, jirama tsy mahafa-po, famoronan'asa tsy misy, vidim-piainana midangana, tsy fandriam-pahalemana manjaka, fahamarinana voosihosy, fa ifambahoaka hitsakitsaina, kolokolo manjaka. Mbola misy fanjakana ve eto? Raha misy, inona no tena ataon'ny fanjakana amin'ireo tranga maro lafy izay mampahory ny malagasy ireo? Raha ny fifidianana teo, tsy ireo firaisamonim-pirenena mpanara-maso ny fifidianana ihany no vakivava tamin'ny tsy fanaran-dalàna sy ny fanitsakitsana ny fahefam-bahoaka nataony mpitondra, fa hatramin'ny firaisamonim-pirenena misana ny ady amin'ny kolikoly, ary nilaza mazava fa lavo ny fahamarinana. Tsy azo tazam-potsiny hoy ny RMDM ireo, fa hitsangana isika anarana ny fahamarinana, ka tsy ho iraina fotsiny ny adana sy ho finaritra amin'ny iram-pirenena, fa tena ianany vahoaka izay mira izany. Aleo jerena hoe inary no atao rehefa manoloana zay tsy fahamarinana zay. Samy menimenina ny vahoaka na ny olo rehetra, samy menimenina daholo ka tsy ho vitany fimenimenitsika ny amaolana eto amin'ny firenena. Dia izay no nandraisana an'izao fanapaka-hevitra zao androany, fa tsy maintsy miroso isika ho an'ny tanindrazantsika, ka mieritreritra hiantsonany rehetra ny anao assise nationaly ny mpanohitra. Aleo aloha tsika samy mpanohitra mifampiresaka, fa be loatra koa ny mety ho fizarazaran-kevitra ao anatiny samy mpanohatra, fa aleo mifampiresaka ny samy mpanohatra, ka antsona isika ao anatin'ny vondrona mpanohatra na ao anatin'ny fikambanana maro samihafa, na ny ray aman-dreny ra-panahy, ny ray aman-dreny ara-draza, na ny syndicat, na ny tanora, na ny vehivavy, mba handefa ny olontsika aty amin'ny Kizebelera ny amin'ny zoma ho avy zao, hanangana an'ilay komity mpikarakara an'ilay assise nationaly de l'opposition na ny fikaonandohan'ny mpanohitra atao eto amin'ny firenena. Raha tsy ahivina dia efa nisy ny fianambena ataon'ny mpanohitra teto Antananarivo ny taona 2024 teny bypass, ary nisy fehikevitra navoaka nandritra izany. Amafisina ny efa vita ary arena ny lesoka nisy mba hitondra fanovana sy fanantenana ho an'ny vahoaka amin'ny taona ho avy io ny fianambe raha ny fanamafisana atrany. Zay mihitsy no anaovantsika an'ity, satria efa manana traikefa isika, efa hitatsika ny lesoka tamin'ny taloha, efa hitatsika ny olana tamin'ny taloha, ka tsy janona amin'ny olana foana tsika fa mitady vaolana ka manome toky zahay amin'ity ndraiky nitoraka ity, fa olona efa vokitraikefa ny anatanteraka an'ity assise ny opposition ty, fa tsy olona volo miara mandeha tamin'izany mety mbola nifampitsapatsapa, mbola nifampizatoetra, fa zao efa samy mpanohatra, samy mahita ny tsy fetezany tsy fahamarinana eto amin'ny firenena ty, ka ilaina ny fifampiresaka, satria ny fifampiresahana ihany ny fiatombohan'ny zavatra rehetra, ary ny fifampiresahana ihany ny amaranana ny zavatra rehetra. Tsy ny tontolon'ny fifidianana eto Madagasikara ihany no jerena manokana mandritra io fianambe io, fa ny fiainam-pirenena iray manontolo, ny rehetra no iaraka anapaka na ho an-dalambe na ho an-tatapatra boribory no amana izao olana izao. Io arakaraky ny zavatra hitany rehetra io, satria firenena iaramanana Madagasikara, an-dalambe no ahitana vahaolana eny an-dalambe tsika,
ambony latabatra nahitantsika vaolana ambony latabatratsika fa ny rehetra ny miara-manapaka hoe zay ny ilana fifampiresahana satria ny teny ihany no mamaritra ny zavatra atao. Amin'ny folora maraina ny fotoana ny zoma izao raha ny fanazavana atranjy andrasana arak'izany ny fivoaram-baovao. Tsy azo lavina ny teny izay nataon'ny filora valomanana marika ny laza sy nanamafy fa tsy hisy intsony ny fifandimbiasam-pahefana amin'ny alalan'ny fifidianana eto Madagasikara raha ny tantaratra tamin'ny fifidianana faranteo. Osoka, alatra ary fampisehoana endrika ivelany fotsiny ny famerenana ny fahefana amin'ny vahoaka ny latsabato atao mandritra ny fifidianana fa efa vitany kajy ny fanodinkodinana safidimbahoaka atao amin'izany rehetra izany. Nanamafy izany ny mpandinika raram-pirenena Serge Safimahova androany ary nambarany fa tsy misy izany demokrasia izany eto Madagasikara. Tsy azo heverina hoe izao fitondrana izao no azaka fampiatona amin'ny asany na empêchement toy izay nitranga tamin'ny fitondrana Zafy Albert. Raha izao zava-misy izao anefa dia izany no mendrika ity fitondrana ity raha ny fanazavany. Satria rehefa tonga amin'ny fitondram-panjakana le mpitondra dia giaziny zareo zany ny système rehetra zay le olana dia ny président Zafy moa ny azy hoe mila tezaina amin'ny vahoaka hoe filoham-pirenena koa mbany lalàna dia izy iny nanaiky ny empêchement iny na dia hoe tsaradrariny ary le empêchement le izy anefa zany efa jerevana tantara tsy dia tena nisy voka loatra satria tsy nakalesona tamin'izay le mpitondra samihafa fa ao anatina korotana politika foana zany nisina alternance dia zay mahatonga le fiangonana ny tsy hoe miaro ny mpanohatra ny hoe miaro an'izao fa ny fiangonana zany miaro ny ataontsika hoe miaro ny olona mahantra ny olona osa ary indrindrandrindra miaro ny famarinana. Le fiarovana amin'ny famarinana zay mahatonga ny fiangonana zany matetika mijoro eto Madagasikara hoe mametraka le principe le famarinana ka le izy anjaratsika zany no ataoko hoe mafy tsara an'izay ny zavatra misy any rehefa tsy avelanao hoe ny fifidianana no mihodina tsara dia lasa ny arabe no mitondra an'le izy. Tsika zany samy matsapa fa raha zao loza tatao zao mety isy korotana ihany satria raha raisitsika foana zao ny faritra any amin'ny faritra Imerina Ampovoa ny Taratamaty Ambohidratrimo iny tapaka zao ny jiro hatramin'ny Malialina ka hatramin'ny Ankemaraina hoe zany ane tsy viable efa famonoana zany amin'ny famokaran'ny olona rehetra zao ne farany taona ao anatin'izao farany taona zao mihodina ny resaka mpanao volo mihodina ny resaka mpanao sodiola satria ny olona mba manamboamboatra tomobile daholo hoentina rapitso mihodina ny épicerie etsetratsetratsetra nefa vao mainka nefa vononao le olona zay ne zany zao ny zavatra iainana satria vita amin'ny fifidianana dia vita miaraka amin'izay koa ny jiro sy rano zay zao ny zavatra iaina amin'ny vahoaka aloha amin'izao fotoana. Hosatra ho an'izao fitondrana izao ny fandidiny raha toka diso fietsika kely eo izy ireo amin'io taona vaovao io. Ekena hoy Serge Safimahova fa tsy nietsika ny malagasy nandritra ny 5 taona na teo aza ireo tsy fahatomombanina maro lafy saingy ny tsy azo adinoiny dia manana ny fomba mampiavaka azy ny vahoaka malagasy ho hiatrany ity mpandalina raram-pirenena. Eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 8 taona itondrana no mipoitra ny atezerany malagasy rehefa tsy mitandrina ny mpitondra. Fiainam-pirenentsika izany ka tokony akana lesona ho hiatrany ny fanamafisana. Eny amin'ny tribonaly misana ny ady atao amin'ny fanjakana avokoa ny fitoriana rehetra tamin'ny alatra sy ny osoka nandritra iny fifidianana be ny tanàna sy mpanolontsaina natao farany teo iny. Miandry ny fitsarana manoloana ireo fitoriana ireo ny antokotiko Madagasikara ary miandry ny vokatra avoaka ny fitsarana na amoaka marina ny tena safidim-bahoaka na andevona ny fahamarinana. Miankina amin'izay valim-pitsarana no amaritana ny dingana manaraka hoy ny sekretera jeneraly ny antokoti Marandriamasinao Rino. Dia nanangona ny proof rehetrarehetra reo moa zahay dia napetraka teny amin'ny tribunal administratif zany. Dia eny amin'ny tribunal administratif zany zao ny raharaha. Dia mbola miandry moa tsika zany ao anatin'le izy hoe inona no fanapahan-kevitra ho raisiny rovina ny date d'audience dia rovina no
ho annonceny zany rehefa proclameny zany rehefa avy eo résultat io a de miankina am'izay indray ny etape manaraka anisan'ny fitoriana napetraka mihitsy a ny fampiasana ny fitaovam-panjakana sy ny fahefam-panjakana ny any amin'ny faritra moa ny tena iainany reny satria hitanao mihitsy hoe tobile ny sisikoa no mitondra candidat ny fitondrahana de mandeha manao propagande fa ny teto Antananarivo koa tena nisy zany ary nisy a reny fanomezana ny fizarana vola zay avy any amin'ny bailleur de fonds avy any amin'ny fidy ny fidy no financeany reny a taloha kely ny fifidianana dia natsona atao amin'ny assemblée zany ny fidy a nanontaniana ny programme anasany de ao anatin'ny programme anasan'ny fidy mihitsy io resaka tsimbona io kanefa n'io tsimbona io a no lasa motifa nanaovana propagande teto Antananarivo tsy vola hoe volam-panjakana na hoe etra fotsiny ary io zany raha etra mantsy io zany de mba efa vola teo ampelantanana fa io mbola famatsim-bola tika zay mbola tsika mivahoaka malagasy any no amerina n'io vola io rehefa avy eo nefa nampiasaina anaovana mpitolo ampandresena candidat mpanjakana fotsiny ny fanafoanana ny vato azo ny candidat no lalàna tokony hiantra manoloana izao zava-misy izao raha ny fanamafisana efa misy ny drafitra apetraka raha toka mifanipaka amin'ny marina tokony hivoaka ny fanapahan-kevitry ny fitsarana ho iatrany ny fanamafisana mbola mametraka aloha zany zay ho eo anivon'ny tribunal administratif satria io zany a no tribunaly maefa amin'ity resaka fifidianana ity ary io zany a ny tribunaly ametrahana fitoriana amin'ny ady atao amin'ny fanjakana io zany mba antenaina hoe anana ny fahaleovan-tenany ve noho izy zay hoe tribunal fametrahana fitoriana amin'ny ady atao amin'ny fanjakana zay dia araky ny lalàna mbola ao anaty télé réglementaire ho atsika araky ny teneniko teo a de nametraka ny fitoriana ihany aloha zany zay dia eo tsika miandry zany mahita hoe ivaly ve zay a ary ivaly anaraka an'izay tena fahamarinana ve no avoaka eo fa io tsisy efa tsy miteny am'izao tsy fahatomombanana tamin'iny fifidianana iny zany de atoky ve izahay sa tsy atoky a ny vahoaka rehetra mihitsy koa no antaniko atoky ve tsika sa tsy atoky fa adidy aloha zany araky ny lalàna satria mbola manara-dalàna sika dia mbola voafaritry ny lalàna ny fametrahana an'izay fitoriana zay fa zay tsy manafoana ny plan hafa zay tokony ho atao raha sanatria efa tena tonga ao amina tena hoe tany tsy tandalàna ntsony Madagasikara tsisy dikany ntsony ny ampiasaina lalàna ankoatra izay dia miantso ny tandroka ary ny vozona mba toena hiaro ny vahoaka sy ny fanana noho izany ny sekretera général ny antokotimy fa tsy anaiky ataon'olombitsy fitaovana hiaro ny tombotsoan'izy ireo fotsiny atodioany amin'ny vahoaka hoy izy ny saina manomboka eto fa aza miaro tombotsoan'ny olombitsy itsony tsinganiko manokana ny any ampitandro filaminana zay tandroka aro ny vozona zay natao hiaro ny vahoaka sy ny fananany ny fijoroany zany a no ilaina zao satria ny mpitandro filaminana raha ny zavatra ny voalazako teo raha ny endriky ny mpitandro filaminana de toy ny hery famoretana zany zao ary ampiasain'ny mpitondra fanjakana am'izay tia ny anaovana azy mihitsy misambotra olona manao hery famoretana amin'ny resaka lacrymogène dia mbola ampiasain'ny mpitondra fanjakana ihany koa amin'ny resaka fanaovana ny alabato mandeha mifidy satria zareo a no mahazo baiko andeha hifidy zany de raha hitodika zany a dia ny eritreretiko anana ny fahaleovan-tenany ny mpitandro filaminana miantso ny feo amin'ny fieritreretana hoe mba tongava saina mitodia ho an'ny vahoaka sy ny fananany fa aza mba manaiky fitaovana ho ataon'ny olombitsy fitaovana fotsiny hiaro ny tombotsoany manokana fa raha ny fitondram-panjakana amin'ny akabeany fitondram-panjakana no miteraka ny korotana io arak'izany dia andrasana ny vokatra izay eo avoaka ny fitsarana misana ny ady atao amin'ny fanjakana momba iny fifidianana izay natao farany teo iny voanjobory lena iray kapoka 500 ariary tsaramaso lena iray kapoka 2 ariary tongolo gasy iray kilao 2 ariary tongolo oignon ray kilao 3 ariary atody iray 700 ariary na 700 ariary arakaraky ny abeny totokena iray kilao 2 ariary vary ray kapoka 100 ka atramin'ny 200 ariary ireo aloha ny vidiny zavatra tazana eny an-tsena amin'izao anatin'ny fidirana amin'ny fitoam-pahavaratra izao etsankilany
betsaka no tanimbary tsy voaketsa noho ny olany rano fanontaniana apetraky ny mpanara-baovao manoloana izany ny hoe anahoana ny taona ho avy kanefa no mantsoahitra ity vao hanomboka homaizina no avy ny vahoaka malagasy sy ara-toekarena rano roa taona ho avy no jereny hoy ny mpandinika toekarena tsy misy drafitra mazava tsy afaka misaraka nefa ny sosialy sy ny toekarena hoy ny fanamafisana satria efa mihoatra manodidididina ny any amin'ny 5 polisy anjato ny tetibola mpanjakana no volo indramina ny ivelany zany nefa misoratra ao anatin'ny programme anasa amin'ny fanjakana ny tena loza de ty rehefa mijery ianao le atsony zareo hoe stratégie de la dette moyen terme SDMT zay ny anaran'le izy hoe zay navoaka ny trésor de hoe entre 2024 efatra amby 24 ka hatrany amin'ny 4 hidina telo polisy anjato no santam-bola malagasy raha oharitsika amin'ny vola vahiny zany hoe ny fanjakana malagasy fe zany tsy manana politika mihitsiny erovana sy ampatanjaka n'le toe-bolatsika mihoatra amin'ny vola vahiny fa le izy zany de hoe apidina foana zany an'le santam-bola za aloha de milaza fa hoe tsy mitombona mihitsy le théorie milaza fa hoe afahan'ny commerce extérieur atsika zany exportation atsika compétitive de aloha hidina santam-bola tsy mitombona zany fa famonona ny vahoaka malagasy raha zany théorie zany hoe nampiariny maninona tsy mampiatra an'izay ny allemand maninona ny sinoa tsy mampiatra an'izay koa ny sinoa fa sinoa ny stabiliseny ny azo ny volany jerefo tsara fa stratégie toa marina fa tsy hoe tsy ampiakarany azy le santam-bolany raha hoe jerevana amin'ny vola vahiny tereny any am'izao fotoan'izao fanjakana sinoa hoe ampiakaro kely ny santam-bolanareo fa ambany loatra neny zareo ndray zany zay ny olana sainy amerikanina ampiakarina kokoa le santam-bola fa ry zareo tsy mety stabiliseny eo ny azy ny atsika le santam-bola atsika ampidinina foana tsy nisy politika mihitsy ny teto hiaro ny ataotsika hoe ny monnaie gasy mba hisy réappréciation fa dépréciation foana zany hoe fidinana ny vola gasy mihoatra ny vola vahiny tsy misy ny famokarana eto Madagasikara any ka afarana avokoa ny zavatra ilaina eto amintsika hoy ny fanamafisana mila manova-paikady ny mpitondra raha te hanome lanja ara-toekarena ka narina sosialim-bahoaka hoy hatrany ny fanazavana tsika zany tsy mamokatra tsy ampy famokarana eto Madagasikara ahoana ny tena ahafahantsika zany mamokatra anane ny olana hoe tsy misy zany ny famokarana de ny famokarantsika anie famokarantsika mazo lazaina hoe échantillonnage foana hoe zavatra ataotsika na io artisanat na io fambolem-bary na io tsika zao taloha nanao exportation ana café azavaza zao ny café atsika tsika ane taloha nanana an'izany hoe asima zany hoe manao resaka hoe coton azavaza zao ny coton eto Madagasikara vao tera afarana dao zao zaretsaretra zany nefa taloha tsika naleo tena tamin'ny resaka coton tsy fananana vina daholo zaretsaretra zany miembotra tanteraka zany am'izao fotoan'izao ny fanjakana malagasy ary ny mpanao politika tsy hitako tsara zany ny espoir ameny zareo amin'ny vahoaka afana zany mampandroso an'le firenena mbola variana sy sondrina amin'ny fananganana foto-drafitrasa azo sokajiana ho aitraitra enti manaitra ny maso fotsiny ny mpitondra na de eo aza ireo olana vokatry ny fahasimban'ny asa sy ny fambolena ary ny fiarin'ny mponina to lasa politika mpanjakana ny kizarazara sy ny tolotolotra mba ampandrina saim-bahoaka tsisy fivoarana mihitsy ny toe-karena malagasy raha izao fomba fitantanana izao no tohizana ary mbola anamafy ny mahavahoaka mahantra indrindra maneran-tany ny malagasy indray ny banky iraisam-pirenena amin'ny taona ho avy io hoy hatrany ny fanazavana nataony ity mpandinika toe-karena ity nanao fihetsiketsehana nidina an-dalambe na rana fandorana kodiarana ny vahoaka tao amin'ny renivohitry ny distrika ny sony ranivongo ny farany herinandro teo manoloana ny délestage maritra ao an-toerana kanefa tsy mety ahitamba olana maritra avy amin'ny fitondram-panjakana hatramin'izao nanao natezerany ny mponina ary nanome fepotona hatramin'ny androany amin'ny manana ny olana satria tsy misy afa-tsy adiny 3 isan'andro no mandeha ny jiro ao sony ranivongo amin'izao fotoana izao manampitraka izany ny fampitehan'ireo fitaovana fampiasa ao an-tokantrano tsy resana intsony tsy fandripalemana izay mampikakaiky any mponina sakindry jiro io zany raha tsy alefa aloha tsisy na
raha ny vaovao milina iray sisany miasa osony ranivonga ankehitriny ka tsy maraka ny filan'ny mponina voalaza mantsy fa simba ireo milina roa fanampiny orinasa lehibe iray ao an-toerana no miantoka ny milina isan'nydrirama osony ranivongo mandrakandroany mbola mijana olana goavana manerana nosy ny fatam-panjiro na ny delestazy lavareny tsy eto an-tananarivo ihany fa saika manerana ny nosy saingy tsy manana vaolana maharitra tolotra momba izany ny fitondram-panjakany isany nanamarika ny taona 420 ny olany angovo ifarana ihany ny taona mbola tsy hitany vaolana kanefa miamafatra ny vesatra sy ny faty antoka ary ny fahampitehana teraka izany ho anisa tokantrano indrindra ho an'ireo mivelona sy miasa miankina amin'ny herinaratra ory iray mahery monja dia ampina mpiakatra ny rano tamin'ny toerana maro indrindra ireo amin'ireo faritra iva toy ny teny beoririka ankorondrano besarety ampifilo anosobe fito ambiempolo hektara sy ny maro hafa omaly miakatra ny tanàna ny rano maloto miandro na avy amin'ireo lakan-drano fivariana ny maloto avy any amin'ny tokantrano miampy ireo fako samihafa manentsina ny fikorianany rano tsy araka ny tokony ho izy voatery mivily lalana na tsy maintsy mirobo-drano maloto ny rehetra na miandro izay fidinany rano miaina anaty fahasairana tanteraka manoloan'izany ireo zokiolona sy zazamam-behivavy eny hatramin'ny fiara sy ny moto mivezivezy fa tonga dia feny be hatra ty le rano tonga dia mody zay fa tsy mijanona etsony satria tena dobo rano tsisy ale etsony tsy maintsy mandeha esorina kapa indraindray tsy manala fa tonga dia kiraro mihitsy ny entina mijoboko rano mivoaka avy any amin'ny dalina any le izy a dia le mivoaka mifidy daholo satria le tsentsina dia mivoaka daholo le izy dia tsy hitako izay anina ny ohatra ny tsisy vahaolana le izy satria rehefa ohatra izao avy ny orana dia tsy maintsy mivoaka foana le rano maloto avy any amin'ny dalina any le dalina mihitsy izany tokony amboarina dia le arabe atao avoavo satria iva kely koa dia tonga dia dobo rano be rehefa avy le izy tena malama mihitsy ka dia sady izay le rano zao ny rano zao ara zao rehefa tsisy orana ny zao fa rehefa misy orana rehefa tena atra ty le rano iny tsy azo andehanana daholo izay lehibe moa zao dia efa hoe andao ody any an-trano fa sao dia menjera amin'ny rano reny rehefa avy tsy vitan'izany fa tafakatra hatrany an-trano ny rano maloto misy araka izany ireo voatery ny findra mahatavana tahotra ny aretina sy ny loza mety ho ateraka izany ho mafimafy ny fiatrenan'ny faravaratra raha mitony andro vitsy tsy miato ny orana mitaka ifandraisana ndraikitra amin'ireo manampahefana isan-tsokajiny indrindra ny eo amin'ny fiadidinany tanàna ny zava-misy fa tsy vitany mitazana fotsiny manana ndraikitra ihany koa ny tsiraray hitandro ny fahadiovana tena feno rano be mihitsy ny tranonay fa tsy miakatra be le rano dia tena zay zao ny tranon'olona ny matory fa tsy miakatra le daholo dia ao an-tranonay daholo efa atsony alina izay tsy natory tao an-trano fa tena rano be tao an-tranonay le zanako izao leo tena tsy salama mihitsy tena tsy salama ohatrany hoe bekibe dia amin'ile kakana dia nefa koa tokotaninay feno rano dia eo izy no milalao rano nadalina dia miakatra dia ao an-trano daholo tena mampijaly aloha le any an-tranon'olona fa mangataka le any ambony izany izay mba jereo ihany izay aty ambany aty fa tena mijaly izay le rano izao tsy mahasalama ankizy kokoa amin'le rano satria le rano maloto dia vokatsy le fakina mampatonga le rano miangona dia tokony hoe mandray andraikitra ny tsiraray manadio dia tsy tsetsina ny dalina fa tsetse malakan-drano mampatonga le rano betsaka ohatra izao tena rano be mihitsy efa miakatra eny amin'ny lohalika ala ny rano tena mety ho sahirana raha tsy samy miara-mentana ny tsiraray izany izay mbola anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra tanteraka isika amin'izao fotoana izao tsy izy fiforonana rivo-doza amin'ny tsiherinandro ity raha ny tombana nataony teo anivon'ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro tombana na ahazovana kosa ny orana tandrifindrahona ary raha ikotroka indraindray hatramin'ny fisasany herinandro iaina mendalana kosa izany manomboka ny alakamisy 2 janoary 2024 vinavinaina anorana tandrifindrahona mety arahin-kotroka ny faritra avaratra andrefana sy ny ilana andrefanosy andrahoana mety arahina orana malefaka ho an'ny aditany sy ny morontsiraka tsy nanana hatramin'ny alarobia omaina amin'ny ankabeny any amin'ny tapany atsimo tsy izy fiovana misongadina makasika ny maripana mandodina ny 4 sy 20 degré celsius ny maripana ny maraina ary eo anelanela ny 20 degré hatramin'ny 23 degré celsius kosa ny tolakandro
iray andro tsy farana ny taona 420 anatin'ny fanomanana tanteraka amin'ny fiatrian'izany sy ny fitsenana ny taom-baovao 520 ny tokantranony indrindra ireo toeram-pilanonana manomana fety ho an'ny rehetra toy ny fanao isan-taona ny afaka tamin'ny taona ity ny ta tamin'ny teo aloha ny songadina ritsapany fahasahirana ny isa-tokantrano sy ny fidangany vidim-piainana miatraka mivantana any amin'ireo mpikarakara lanonana tany amin'ny 300 tany ho any no fetrolana saina tonga hatramin'izay no ferana horonjato izany tamin'ity taona ity ho an'ny toerana iray nanaovana fanadiadiana tsy mbola fenatra amin'izao anefa ny toerana vokatra izay efa mividiny iana izay mafy ihany ny fanomanana tamin'ity satria hita ihany le fahasiaranany olona ary tsy dia niazakazaka loatra ny mpanao famandriana aloha fanazana zany ary a tsy kivy aloha ary mbola manantena hoe ndrapitso satria le olona koa miapitso vo ny andro ny mihitsy vao tena miazakazaka manomana ihany zay fa rehefa ohatra ka tapitra le place dia tsy maintsy atsahatra eny nefa nahena koa ny isan'ny olona raha ny tena mariny satria raha ohatra zay ka nanomana hoe teo amin'ny 300 olona teo dia natao hoe 590 aloha zany atreto no hoe etreretina fa ny fanaizana zany ary efa mbola tsy natratra kory ny mbola bitsy zany natao hoe 50 no nanao famandrena amin'izao ora sy fotoana andalovana ro eto zao noho izany zany a dia tsy maintsy atao arakarak'izay zany a ny isan'ny ny zavatra izay atao mba tsy fatiantoka an'le izy ny tombo 5 alina ariary ny sara-pidirana tamin'ity taona ity fanatsarana avokoa no antondra ny fanazavana na eo aza ny vitangan'ireo entana sy sakafo tsy miova ny tolotra fa mitovy tamin'ny teo aloha ihany hitazonana ny kalitaony asy efa nazatra ny maro hatramin'izay na misy aza ny fatiantoka teraka izany dia fa amin'ity zany a dia nakarinay raha apitaina amin'izay zany akarakely 25 000 ariary lasa 175 000 ariary fa kosa mahazo ny boisson zay tadaviny rehetrarehetra izy a boisson soft zany hoe ny gazeuse rehetra zany a dia aflora zay filaza azy a dia ohatr'izay koa ny eau de source dia aflo ihany koa fa ny boisson alcoolisé ihany sy ny jus naturel zany no tsy faina rehefa tonga ato mitovitovy avokoa ny fandaram-potoany amin'ireo toeram-pilanonana samihafa fiaraha-misakafo arana disy ira samihafa ary fifampiarabana sy firarintsoa tsy karitra kosa eo anatrehan'izany fa misy ny elanelana goavana eo amin'ny isa-tokantrano amin'ny fanamariana fety tahaka izao misy ireo manao izay rehetra vita hanasokandinana ny fety ao kosa ireo tsy afa-manoatra fa manao ny fitetiavana isan'andro ary eo rehetra tsy manana na kely akory azy hanamarian'izany